Fa mbola eo amin'izay baolina kitra izay dia fantatra avokoa ireo ekipa ikatroka amin'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra afrikanina izay ifandona amin'ny ELGECO sy ny CNaPS. Ekipa avy atsy Zimbabwe sy avy atsy Guinée équatoriale no ifandona amin'ny Malagasy taoriny ny antsapaka. Ufiteny namana zakino amintsika ny izay vaovao izay. Totosany zoma teo ny antsapaka ahafantarana ny ekipa ifandona amin'ny dingana savaranonandon'ny fifanintsanana baolina kitra afrikanina isa-tarika. Ho an'ny solotena malagasy aloha dia ekipa avy any Zimbabwe sy Guinée équatoriale no hihaona amin'ny izy ireo. Amin'ny Total CAF Champions League na ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika isan-tarika dia ny ekipan'ny FC Platinum avy any Zimbabwe no ikatroka amin'ny CNaPS Sport tompon-daka malagasy. Ny ekipan'ny Deportivo Unidad avy any Guinée équatoriale kosa no ifandona amin'ny ELGECO PLUS amin'ny Total CAF Confederation Cup na ny fiadinan'ny amboaran'ny Confederation. Samy andray lalao mandroso eto tanindrazana avokoa ny CNaPS Sport sy ny ELGECO PLUS ny 17 na 18 novambra ho avy zao. Aorin'izay dia andeha hanafika tanin'olona ny 4 na 10 desambra ao anatin'ny lalao miverina. Firenena roa samy manana ny maizy azy eo amin'ny sehatry ny baolina kitra avy ety Afrika moa ireto hihaona amin'ny CNaPS Sport sy ELGECO PLUS ireto. Mety hanana tombony kely anefa ny ELGECO PLUS satria voaingana no nahita ny fomba filalaon'ny zareo avy any Guinée équatoriale tamin'ny fihaonan'ny ekipa pirenen'izy ireo tamin'ny bary any Madagasikara farany teo. Azo eritreretina ihany koa anefa ny tsy maintsy anaovan'izy ireo valinady tamin'ny faharesen'ny malagasy azy tamin'ny fifanintsanan'ny kanina 2024. Ny faniriany rehetra dia ny mba handiganan'ny solotena malagasy io dingan'ny savaranonandon'ny io.